malagasy aty Frantsa. Ho an'ny fiangonana kristiana malagasy rehetra aty ampitan-dranomasina, izay rehetra izay tahaka ny vilany tany, malemy sy mora vaky, tsy manana fahamendrena tanteraka, mora mirona ao amin'ny fakapanahy mampizarazara, kanefa mieza sy mibantsana amin'ny firaisam-po sy fiangonana feno ao aminao Kristy anombohan'ny fiangonana. Ray masina tehirizo amin'ny anaranao izahay izay nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy mba ho iray izay rehetra araka ny vavaka nataonao, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maha iray an'i Kristy sy ny ray. Mivavaka aminao izahay ny tombony fifankatiavana eo aminay mba hahatonga fifampitopisana sy fiaraha-mitsimbona izay rehetra mahasoa ny tsirairay avy sy ny fiangonana, satria iray ihany no mpitady anay dia Kristy. Sur
alevina impito mandivotro nandeha ivifampialona sy ny fisarantsaina fa tahio izahay rehetra ahay ny fanampy amin'izay maharory sy mifandevitra noho ny fihavanana sy ny fitiavanao malagasy tsirairay avy. Mivavaka koa izahay ho an'ny firenena mandray sy mampiantrano anay. Ny fiadanana avy aminao Jesosy Kristy no angatanay anjaka tanteraka mba hitoriana ny teny soa mahafaly man'ireo malagasy rehetra mba iraisanay ny tena iray ao aminao Kristy ka hijoro vaolombelona mahatoky anao izahay. Engany tahaka ny anarianay tany vaovao sy lanitra vaovao no ananjary anay koa ny tanindrazanay sy izay tany mandray anay momba ny toe-karaina sy ny fiarahamony. Tsy very mandeha